Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokatrano, manolotra ho anao ny vaovao. Ankafiziny fotoana rehetra ny Sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Va au shampoing. Sardine Annie. Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Ho tanterahana rapitso eny amin'ny trano fivoriana iraisam-pirenena Enivato ny fionana tampon'ireo filoha-pirenena sy filoha-mpanjakana ny fandimby teto amin'ny firenena sy ny filoha ankehitriny. Etsy ankilan'izay, mihazakazaka ny raharaha politika nosoloana ny tale jeneralin'ny Jirama ary nahato ny fotoam-piasan'ny CES. Tery Vaimanta natao amboletra ny olaniana teny amin'ny antenimieram-pirenena ny lalàna mahakasika ny haute cour de justice. 5 no hita maso ny saina teny Tsimbazaza nefa nambara fa 2.70 ny isan'izy ireo nandany izany. Nolazain'ny ministra ny fitsarana fa ny Antsasamanila miampy iray dia efa afaka handanian'io volavolan-dalàna io. Nokorontanin'ny mpianatra ny fandokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiara-miasa amin'ny ministera fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika sy ireo orinasa tokony hanome stage ho an'ny mpianatra manaraka ny rafitra LMD. Antony, tsy fahataterahan'ny fampanantenan'ny filoha-pirenena tamin'izy ireo. Tsy misy fanavaozana ny kontrahan'ny hôpitaly manara-penitra ny Manakara izay mbola tsy vita taorian'ny fiafaran'ny fitondrana tetezamita. Manodidina ny 2 hatramin'ny 10 miliara ny vola nampiasaina tamin'ny fananganan'ireny hôpitaly ireny. Hôpitaly Zezary natao Ankilabao. Notonto sain'androany tao amin'ny hôpitaly manara-penitra ny Dotapenaka ny sivana faharoa tamin'ny fandidiana maimaim-pona karakaran'ny Mercy Chips eto Antananarivo. Farany, iverina ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Cuba sy États-Unis rehefa tapaka tanteraka izany nandritra ny 12 taona. Vonona ny analan'ny vato manakana na ny ady mangatsiaka eo amin'ny firenena rotonta i Cuba sy États-Unis manomboka omaly. Tepoka iray goavana novain'ny filoha Amerikana Barack Obama teo amin'ny tantaran'ny firenena. Équipements de maison, n'attendez plus et choisissez le magasin Sharp Tsara Lalàna, le représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et divers types de petits électroménagers. Pour tout achat d'un appareil Sharp, le magasin offre une garantie de 12 mois. Sharp, idéalement votre. Voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio Sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafiziny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio Sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafiziny fotoana rehetra ny Sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre en Doutapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soka Vitre en Doutapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soka Vitre en Doutapenac, très sincèrement à votre service.
mpanjifa. Fitaovana fampiasa andavanandro manaraka ny fenitry ny fivoaran'ny teknôlôjia marika avo lenta ireo rehetra ireo amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa. Ngavaingana raha mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna sao taraka eo a. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, garantie et service après-vente assuré. Efa fety sahady eo amin'ny galerie Sivy ary arao tiaro ny fihenam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta, alarmes vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle, sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie Sivy, malagasy mivoatra. Ampita amin'ny Central Hotel Tsara Lalàna. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Krismasy indray mitselatra tsisy nofo tsy tanteraka. Andao fozina daholo ny atao tokantranontsika rehetra e. Ny télé ovaina an'le smart TV LED amin'izay sady azo anaovana internet. Lecteur ovaina an'le HD. Frigo atao amin'le ngeza. Ny cuisinière à gaz atao amin'le misy lafaoro. Ny ampli baffle andizana amin'ny farany taona. Ekene ary multirobot sy mibatesy toa dinao. Promotion tsy misy toa azy ingezao amin'ny Conforama e. Hatramin'ny groupe électrogène. Ka izany tsoany. Conforama Tsara Lalàna mirary fety sambatra ho anao. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao ary. Videtana rehetra ariary na 500 000 francs atao-baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia inavo loka mety ho azo. Ticket ny loka voalohany a. Mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata lay télé goavambe. Tandremy Santara, loka 20 personnes atolotro baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des ruines seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, WC, table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Cool TV, Cool FM vous présente Carol's Live 2014. Chantons Noël ensemble avec Marion, Shine, Mage 4, Randra Tail, Joseph Taff, Agrad Skies, TGC, Meva Gospel, Camerata, ABF, Ritzby Diran, Afafi, No Comment Crew, au CCI VAT, le dimanche 21 décembre à partir de 15h. Carol's Live 2014, un spectacle haut en couleur avec nos finalistes du concours Carols. Ouverture des portes à partir de 13h. Sono et lumière, Titan. Partenaire, Irec Studio, Cristalline, W-Click Studio. Partenaire média, Madagascar Matin, La Vérité, Innan Vavao. Sponsor, Baolai. Prix d'entrée, 5 000 arias. Carols, chantons Noël ensemble. Infoline 034 07 888 04.
Ankasitrahana hatrany ianao tombo kilasy tombo vavy mbola manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ho tanterahana rahampitso eny amin'ny trano fivoriana iraisam-pirenena nivato ny fihaonana ny tampon'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana ny fandimy teto amin'ny firenena sy ny filoha ankehitriny. Fihaonana izay atao taorian'ny fihaonana manokana efa nataon'izy ireo tamin'ny FFKM. Inona no hitranga rahampitso? Hatreto fanangonam-baovao ny mpanao gazety no nahafantarana izany fa tsy misy ny fampitam-baovao ofisialy momba izany. Fanadihadiana. Hatreto loharanom-baovao samihafa no nahafantarana fa ho tanterahana rahampitso eny amin'ny CCI Ivato ny fihaonana tampon'ireo filoham-pirenena ny fandimby teto sy ny filoha ankehitriny. Tato anatin'ny tapabolana nifanesy ny fihaonana politika niafina tsy ny antsona mpanao gazety. Efa niaona tamin'ireo filoha efatra teo aloha sy ny filoha ankehitriny ny FFKM taorian'izay dia nisy indray ny fihaonan'ny filoha Rajaonarimampianina sy ireo filoha efatra teo aloha ka ny fihaonana tamin'ny Andry Rajoelina Omaly ny farany izay natao teny Avoloha Omaly Ariva. Raha tsy misy ny fiovana dia fihaonana midy amatrano na huis-clos ny fihaonana hitranga rahampitso eny Ivato. Fanontaniana maro no mipetraka ankehitriny, iza ny tena mikarakara ny fampihavana-pirenena. Fihaonana politika rano iray izany hoe mbola hiadikevitra amin'ny resaka politika sy ny seza na ny fomba hitondrana ny Madagasikara rahampitso ve no hitranga raha tanteraka izany sa fiekekeloka sa inona no antony tsy isian'ny fampitam-baovao ofisialy mikasika izany? Sa mety fihaonana tampany sarotsaromana indray ity hitranga ity ka ho raharahan'ny mpanao politika sy ny raharahan'ireo filoha ny fandimby ireo fotsiny. Iresahana na sanatria hiadimbaritra momba ny tombotsoan'izy ireo. Isy resaka tombotsoan'ny vahoaka malagasy ve sa hiafara amin'ny fizaratseza sy ny toerana politika ity fihaonana tampony ity raha ho tanterahana ihany. Fanontaniana mipetraka ny hoe isy marimaritra iraisana ve eo amin'ny filoha teo aloha ireo izay mazava fa mbola samy manana ny kady sy tanjona politika tiany atongavana ihany. Raikitra ny ankafinafina mikasika ny momban-dravalimanana reto eto an-drenivohitra androany fa efa tonga eny amin'ny trano fonenana etsy faravohitra ny filoha teo aloha marika ravalimanana. Misy ihany koa anefa ireo loharanom-baovao hafa milaza fa efa miomankomana ny alany antsiranana ny tenany. Hatreto na ireo mpanaradia sy ireo olona akaiky ity filoha teo aloha ity ny avy amin'ny fitondram-panjakana samy manday izany avokoa. Inona indray no tanjona ao anatin'izany rehetra izany fanadihadiana iarahantsika amin'ny Enirina Rabary. Tsy mbola nisy afaka nanamarina hatreto fa efa tonga eny amin'ny trano fonenana etsy faravohitra ny filoha teo aloha marika ravalimanana. Tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana ny feo mandeha momba ny fahatongavany afaka ora vitsivitsy no niparitaka. Efa ho herinandro ihany koa ny rehefa efa namboarina sy nomanina andraisana azy ny trano eny faravohitra. Raha nanontaniana kosa ireo mpiambina teo ivelany samy nandiso ny filazana fa efa ao an-trano ny filoha teo aloha marika ravalimanana. Ny loharanom-baovao any Antsiranana nefa nitolakandro teo no efa nilaza fa efa miomankomana ny alany ny tenany. Raha nitsiritsofina ihany koa dia rehefa efa eto Antananarivo ny tenany saingy tsy nivantana etsy faravohitra. Mandeha ihany koa ny feo fa hanatrika ilay zaika be ny HVM rahampitso eny Andranomena no namontsorana azy. Vao marina ary ve izany fa nanambatra ny heriny tamin'ny timma ny HVM mba hanamafisana ny toerany. Tsy karitra kosa ankehitriny fa moronana amin'ny fiarahan'ny Ravalimanana sy Rajaonarimampianina avokoa ny kisarisary politika rehetra izay hitranga rahampitso no hanamarina na handiso izany. Nanambara ny masevoan'ny Afrika Atsimo io arivo io fa efa akaiky ny famaranana ny fanadihadiana atao amin'ny filoha teo aloha marika ravalimanana any Afrika Atsimo ary ambara ny gouvernemanta malagasy tsy ho ela ny valin'izany. Vaovao io ariva io kosa indray nesoriny ny fanjakana tsy ho talian'ny jeneraly ny Jirama intsony i Desiré Racide izay efa nitantana ny Jirama nandritra ny 5 taona. Nahoana ny lona ny fanapakevitry ny fanjakana hanolo ity tompona andraikitry ny Jirama ity. Raha tsy ahivy nanambara ny ministera ny Angofa efa mandeha ny audit ankehitriny momba ny orinasa Jirama. Misy ifandraisany amin'izany ve ny fanesorana ity tale jeneraly ity. Fantatra ihany koa anefa androany fa ny ministry ny Angofa tamin'ny fotoana ny tetezamita Nestor Azafindrorika no tendrena ho tale jeneraly vaovao hitantana ny Jirama. Ity tale jeneraly vaovao ity izay efa ministry ny Angovo ny taona 2012 sy 2013. Fotoana izay natale jeneraly any Desiré Racide. Mahafantatra ary efa niara-nandinika ny raharaha Jirama araka izany ity tale jeneraly vaovao ity sy ny tale jeneraly teo aloha izay nesorina tamin'ny toerany. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra androany no nahafantarana ireo rehetra ireo. Fantatra ihany koa fa rava androany ny CES na ny fitsarana manokana amin'sanana ny fividianana izay niantsorika ny fividianana rehetra atao anatin'ny tetezamita. Ny senita sy ny FFM izany izao sisa no androm-panjakan'ny tetezamita mbola manakery amin'izao repoblika fa efatra izao.
Nanolotra volavolan-dalàna momba ny komisiona mahaleotena isana ny fividianana ny vondrona politika maro, ahitana ny vondrona politika malagasy miara-miainga, ny vondrona iaraka isika, ary ny vondrona politika mapara miaraka amin'ny ARD avana, sy ny antoko maintso ny asin'ny Madagasikara tamin'ity androany ity, raha ny tokony ho izy ny sehoina ny komision électorale indépendante no rafitra ara-dalàna, tokony solo ny senita izay komision électorale natokana ho an'ny tetezamita, izay efa tokony ho ravatra amin'ny fianiana ny Floan'ny République ny 15 janoary farany teo, ahitana andininy misa 770 ity tolo-dalàna avy amin'ireo vondrona politika dimy ity, izay miresaka momba ny fandrindrana, ny asa ary ny andraikitry ny komisiona nasionaly iray mahaleotena isana ny fividianana. Tsy mbola manana volavolan-dalàna tahaka izao ny gouvernement izay isan'ny tokony ho tompony andraikitra amin'izany ihany koa. Tsy mbola fantatra na raha oviana na raha oviana no andiniana ny mahakasika ity volavolan-dalàna ity. Raha ny herin'ireo vondrona politika nanolotra n'ity volavolan-dalàna ity, izay manana député 70 mahery raha tambatra dia hanana ny lanjany izany volavolan-dalàna izany, indrindra manoloana no hoe efa ela ny senita no tokony noravana ary tokony ho efa nosoloana raha misy ny finiavana iroso marina amin'ny ametrahana ny fitsina raha-pahefana sy ny fanajana ny lalana velona, iverenantsika raha ampitso ny antsipriana ity volavolan-dalàna ity. Noterenan'olanina ny volavolan-dalàna mikasika ny haute cour de justice izay natolotra teny anivon'ny anteny mera-pirenena androany, ny ovatampoka teny ampandehanana ny fenitra fandaniana ity lalàna ity, raha tokony ny roa ampatelo ny solom-bavambahoaka no ilaina andany izany, novain'ny ministra ny fitsarana ny antsasamanilana izany itsy andan'izay, nabotsina ihany koa ny isan'ireo mpandany ity lalàna ity. Fanadihadiny. Nolanina androany ny lalàna mikasika ny haute cour de justice tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny fandaniana lalàna eny anivon'ny anteny mera-pirenena, nefa ny fomba nanaovana izany roa ampatelo ny solom-bavambahoaka tonga no ilaina amin'ny fandaniana ity lalàna ity. Satria l'organisme du président de mila le roa ampatelo ka ngamba raha sy fadiso atao direct appel tena afaka rasaka mary ny resaety. Car stade de Coroma, mis procédure yan, tenir le règlement intérieur, les poursuites risquent pas mieux si vous territoire, stade de Coroma. Tsy izany anefa ny zavanitranga tamin'ny ora farany nanambara ny ministra ny fitsarana fa ny Atsasa-Manila na ny majorité absolue no tokony andaniana ity lalàna ity. Teny anao teo hoe 2 tiers membre du justice député voix organique. Kanefa raha mijery ny lalam-panorenana iako ny andiny fa sivy-valopolo dia milaza izy hoe ao amin'ny deuxièmement une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée. Ny zavanitranga androany rehefa nisain'ny mpanao gazety 520 ireo solom-bavambahoaka nijanona tao anaty efitrano fivoriana rehefa nivoaka ireo avy amin'ny mapara 1. 770 anefa ireo nanambaran'ny mpanisa fa hoe tonga nanatrika ity fivoriana ity. Ireo député rehetra ireo anefa tsy nanangatanana avokoa izany hoe tsy ny majorité absolue na ny député 770 no nandany ity lalàna ity satria efa nisy nivoaka ireo tonga nanatrika ary tsy nanangatanana. Nambara nefa fa lany ity lalàna ity. Misy vice de fond goavana be mihitsy zany io projet de loi io satria hafa le texte nomeny gouvernement nay tamin'le projet de loi, hafa ny texte atolotsy ny commission. Ny contenu io lalàna io dia niova daholo ny 2 tiers. Zay angamba farany kely teneniko zany le 2 tiers du texte niova. Dikan'izany lasa proposition de loi io. Niparitaka indray ve zany ny vola teny Tsimbazaza, isan'ny nanatrika ity fampandaniana lalàna ity ihany koa ny ministra ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy. Raha ny vaovao voaangona isan'ny fanambazana ireo solom-bavambahoaka mapara 2 sy mapara 3 andany ity lalàna ity ny fanolorana moto azy ireo, izay nitaterahana ny atoandro teo teny amin'ny ministera ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy. Nokorotan'ny mpianatra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiara-miasa ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika sy ireo orinasa tokony amin'ny stage ho an'ny mpianatra manaraka ny rafitra LMD, nilanjan'ny mpianatra megafone ny lanonana na izany azy totosatra amin'ny farany tsy nisy olana izany. Fanadihadiny raha antsika amin'ny Gaëtan Andriantsilavo.
Niova famindra ny praiminisitra Cool Roger nisedra ireo mpianatra akato so mivantana izy androany na dia teo aza ny horakoraka sy ny sitsokana nehoan'ny mpianatra ny atezeran'izy ireo. Vatsim-pianarana 100 no nitakin'ny mpianatra tamin'ity anio ity, naneo fa avononana iainy ny praiminisitra nandritra ny fandraisam-pitenenana androany. Nanamafy ihany koa fa afaka manantona eny Mazarivo ny solotenan'ny mpianatra mitondra ny etaetan'izy ireo. Aza matahotra nareo ka raha misy solotenanareo na 2 na 3 na 10 afaka hanantona an'ireo solotsainakireo vonina tompony handrainareo agny primature. Orinasa 7 no vonina hanome stage ho an'ireo mpianatra manaraka ny rafitra LMD. Nisy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa natao hanampiana ny mpianatra akato so mitady stage. Tsy misy fepetra, manana bac ianao afaka mandeha mitady stage miofana. Mety hitady orientation iny mpianatra iny mety hitady expérience tsotra zao fotsiny satria raha ohatra anao voaka aty amin'ny université tsy fantatrao akory ny asan'ireo olona izay hofehezanao dia tsy mety zay. Zany hoe zay zany le compétence resahana, zay le acquisition de compétence endrasana any amin'le stage. Fanamafisana ny LMD izay mitaky ny fanaovan'ny mpianatra stage io raha ny fanazavana azo hatrany. Teo ihany koa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny radio universitaire, ireo mpianatra kosa etsy andaniny nilaza fa anohy ny fitakian'izy ireo. Tsy misy fanavaozana ny contrat ny hôpitaly Manarapenitra ny Manakary izay mbola tsy vita tao aorian'ny fiafaran'ny fitondrana tetezamita. Manodidina 2 hatramin'ny 10 miliara ny vola nampiasaina tamin'ny fananganana ireny hôpitaly ireny. Hôpitaly izay zarina tao Ankilabao. Amin'izao fotoan'izao ilaina ihany izy ireny no totosaina androany tao amin'ny hôpitaly Manarapenitra Andotapenaka ny 7 faharoa tamin'ny fandidiana maimaim-pona karakarain'ny Mercy Ship eto Antananarivo. Fanadidiny. Raha amin'ireo hôpitaly Manarapenitra naorina tamin'ny fotoanan'ny tetezamita tsy nisy fitohizany ny fanamboarana azy. 7% ny fanamboarana ny hôpitaly Manarapenitra ny Manakara ihany hatreto no vita. Vao ny farana ny fitondrana tetezamita tsy nitohy intsony ny asa. Araka ny resako teo Manakara ihany no mbola tsisy fahavitanjana. Ny antony araka ny resako teo contrat mila renouvelena ny contrat satria tsy vita ara-potoana izy no hoe tara vao nanomboka ny asa. Dia mila renouvelena dia hotohizana io rehefa amin'izao afaka fotoana fohy hotohizana efa miditra amin'ny 4 république zao dia hotohizana le asa. Misy karazany roa ireo hôpitaly Manarapenitra 9 eto Madagasikara, ao ireo izay manana fandriana 740, ao kosa ireo izay manana fandriana miisa 20. Manodidina 2 hatramin'ny 10 miliara ny vola nampiasaina tamin'ny fanorenana ireny hôpitaly ireny. Tao aorian'ny tetezamita nefa zarina tao Ankilabao izy ireny, teo mihitsy aza ny fikasahan'ny gouvernemanta Cool Roger amin'ny fanovana azy ireny hôpitaly fianarana na hôpitaly universitaire, na ihany koa ny ampanofana izany ho tantana ny vahiny. Porofo mitohaka amin'ny tenda nefa amin'izao fotoan'izao ilaina ihany ny hôpitaly Manarapenitra ary asehony vahiny ny fananana fotodrafitrasa tahaka izao. Inona tsy hanohizan'ny fitondram-panjakana ny fikarakarana ireny hôpitaly Manarapenitra ireny. Ny filoham-pirenena ankehitriny nefa namoaka ny vola nananganana azy ireny nandritra ny tetezamita, fony izy ministry ny vola. Ampo politika distoerina ve no miantona ny fananganana ny hôpitaly Manarapenitra ankehitriny. Nototosaina androany tetsy amin'ny hôpitaly Manarapenitra Andotapenaka ny 7 vaovao amin'ny fandidiana maimaim-pona tanterahany Mercy Ship eto Madagasikara. Lafiny fahasalamana kosa indraina dia mandripaka aza ny pesta iandry ny taona 2022 vao handray fepetra ny fanjakana ny volana aprily 2022 indray vao hanomboka ny dératisation tsy vahaolana intsony ary tara loatra raha izao vao hanatanteraka ny dératisation raha nambaran'ireo tompona andraikitra momba ny pesta eto Madagasikara. Etsy ankilany hatreto tsy marina ny filazana fa ahitana trangana pesta ny kalamavony ho ihany ireo tompona andraikitra. Eo anivon'ny ministera ny fahasalamana any am-parafaravola kosa tsy mitsaha mitombony isan'ireo olona voa pesta. Fako mivangongo izao no mameno tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tsy mahagaga raha toka mirongatra ny pesta. Tao aorian'ny Tsorono Mandidy am-parafaravola sy Miarinarivo. Nandeha ihany koa ny feo fa isan'ireo faritra nahitana trangana pesta tany Kialamavony. Namafy anefa ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamana androany fa tsy mbola misy natranga iray azy any an-toerana. Vao nahino an'iny moa zany zay nahita an'iny tamin'ny tele hafa sy ny gazety dia nandray fepetra tonga dia nandeha niantso satria fampiantso foana zahay dia vao zao mihitsy zao sy ny maly niantso ny médecin inspecteur ny Kialamavony dia tsy misy an'izany tranga ahina voampety zany any amin'izareo ary tsy misy maty
any amin'zareo. Etsy ankilany herinandro lasa teo ny tokony nanomboka ny dératisation tany amin'ireo faritra mamay toy ny tsorono mandidy sy aparafara-vola tsy hisy indray anefa izany raha ny fanazavana azo. Momba ny dératisation moa zany dia ny hoe famonoana ny voalavo dia izao tsika ao anatin'ny fotoanany fahavaratra dia amin'izao fotoana izao a tena marina tsy mbola vahaolana zany amin'izao ny fanaovana an'le famonoana an'le voalavo fa ny fitandrimana aloha zao ny tokony atao satria araka le voalaza teo a raha manao an'le dératisation amin'izao a dia mety tsy voafehy le fipitihan'le parasy ny tena marina zany a tokony ho amin'ny taona vaovao io zany le izy rehefa mitapitra le saison araka le voalaza teo fa amin'izao zany aloha mbola tsy ao anatin'ny fotoana fanaovana dératisation zany tsika. Arak'izany hemitra ny volana aprily 2024 indray ny fanaovana ny dératisation raha ny statistika ofisialy hatreto nanomboka ny volana aogositra miisa 700 ny olona voampesta teto Madagasikara 950 tamin'ireo no maty ny faritra tsorono mandidy no nahitana olona maty ny pesta betsaka indrindra nahatratra 940 isan'ireo maty tany an-toerana manaraka azy ny any Parafaravola hatreto tamin'ity volana septambra ity efa nahatratra 720 ny trangana pesta tany an-toerana raha tsy ahivina vola mitetina 2.5 miliara ariary no ilain'ny fanjakana amin'ny fiadiana ny pesta hatreto aloha miariary fa tsy voafehin'ny fanjakana ny pesta. Andro iray mialohan'ny zakabe nasionaly tereny HVM natevin-daharana azy ireo ny fikambanana tsy miankina iray teny amin'ny Fokotany Antsahabe komina Bongatsara no nahazo fiantsona teny amin'ny komina Omaly fanaovana hetsika ara-politika no lazaina ho antony fiantsona ny filohan'ny fikambanany niovantsikelikely ny resaka fanadidina rahantsika amin'ny Gaëtan Andriantsilavo. Adiny ray taorin'ny fitsidihana nataon'ny filoha nasionaly ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga izay nijery akaiky ny fampiofanana mamaky teny sy manoratra ireo olon-dehibe iarahany amin'ny association samy hafa nahazo fiantsona teo anivon'ny komina Bongatsara sy Zandary Andorany fotsiny filohan'ny fikambanana. Misy ifandraisany amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga ve ity fiantsona ity ny zava-misy voalaza ho antony nahatonga ny fiantsona fa hoe manao fihetsiketsehana politika ny fikambanana ny maraina teo nalaina ambavany teny amin'ny komina ity filohan'ny fikambanana ity. Dia gaga nefa ny satria za tsy nanonin'inona asa soana atao teo nanolotra boky afahana manampy an'ireo olona tsy afaka mamaky teny sy manoratra dia hoe anaovan'ny fikambanana sahy mijoro biblioteka tsotsotra zany afahany zanaky ny mpikambana sahy mijoro ohatra hoe fambombony kilasy izy mba mianatra zay zany hoe boky ombonana dia rehefa aveo zany vita zay dia nisy fanolorana seza loulanto ho an'ny ankizy trapasembanana natolotra tolotanana avy any amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga dia niraisinay ampatsorana zany zay rehefa vita zay dia samy ravy gaga nefa ny vetivety teo tonga ny convocation ny antsoana hoe tsy maintsy tonga faran'izay maika be any amin'ny commune sy aty amin'ny makaty amin'ny Zandary Mandorany fotsy amin'ny ray fa nisy olona nanao tatitra momba ny fikambanana fa manao politika dia gaga be rehefa aveo Mpanolo-tsaina efatra tao amin'ny komina no nakambavany tao raha ny fanazavana azo hatrany tsy fantatra izay nitory tsy fantatra izay nanome baiko hanao ny fitoriana nivadika miandalana ny resaka no terena hiditra mpikambana ao amin'ny HVM ity filohan'ny fikambanana tsy miankina ity. Tsisy mpitory fa anontaniana fotsiny ianao hoe ahoana ny hevitrao tokony taritina ny fikambanana mba ho HVM dia nilaviko marindrano moa zany hoe iza tsy nanangana fikambanana HVM fa sahy mijoro antoko ny fampandrosoana no fikambanana natsanga koa fa tsy natsangana ho fikambanana mpanao politika. Somary nampiverina kely ny saiko zany dia nisy fotoana tonga tao anatin'ny komina Bongatsara ny vadin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina nitokana ny EPP teny Ambolamena vehivavy be dia be zahay tao anatin'ny fikambanana nandray anjara nanao fety teo fa tsy nanisy resaka mihitsy io vadin'ny filoham-pirenena io hoe ahoana no avin'ny reto fikambanam-behivavy reto na ireto fikambanany reto fa nijereny fotsiny zay dia rehefa ohatra ve hoe misy fikambanana anankiray na association manao tolo-tanana aminay dia tereny zay tsy maintsy anao HVM tsy ekeko kosa ngambany aloha izay amin'ny mahafilohan'ny fikambanana fa tsy hitarika an'ireo mpikambana ao amiko koa hoe andehitsika anao HVM na Rovina na Rovina. Raha fehezina
fanerena tsotra izao hiditra mpikambana ao anatin'ny antokon'ny fitondram-panjakana no niseho ny SVM na ny antokon'ny filoham-pirenena izay milaza hanao démonstration de force eny amin'ny fitoeran-dranomena rahampitso efa nanaitra ny mpanara-baovao hatramin'izay ny fampiasana ny fampianarana ao fitaovana politika tamin'ny alalan'ny fizarana kahie nisy sary famantarana ny antoko endrika hafa natevenana ny laharany any antoko indray ity niseho maly te niponga tsara ity raha tsy ivina olon-dehibe 450 teny amin'ny fokotany Antsahabe komina Ponga Tsara no nahazo tombontsoa tamin'ny fampiofanana nomeny vehivavy malagasy miara-miainga tao anatin'ny asa sosialy nataon'izy ireo niaraka tamin'ny fikambanana samihafa zazay hafa kosa no nahazo chaise roulante. Niverina indray ny aitrano raha somary ny atoato izy tatoato trano iray teny faravohitra no ndrehetra io maraina io tokony tamin'ny valora sasany efitra ray trano fidiovana ary fitoeranentana tany ambondriana no ndrehetra raha ny loharano vaovao azo court-circuit no nahatonga ny firehetana tsy nisy ny naratra tsy nisy ny anana fohy tsy mbola fantatra kosa ny teti-bidin'ny entana may sy ny fahasimbana. Tolotra vaovao omeny Canal Plus ny mpanjifany amin'ity farany taona ity ny tolotra tsy manam-paharoa izay tanterahana mandritra ny iray volana desambra izao. 5,000 ariary ny sarany décodeur Canal Plus mandritra ity volana ity raha toa ka prélèvement bancaire no ampiasain'ilay mpanjifa. Maimaim-poana avokoa ny fametahana sy ny kit ary manomboka ny volana janoary izao. Vao mandoa ny volana ny mpanjifa raha amin'ity volana desambra ity no manao ny abonnement fanampanazavana. Raha ohatra ka manao prélèvement bancaire ny mpanjifa ray dia amidinay 10,000 ariary ny décodeur. Zany hoe raha maka mitolotra manomboka eo amin'ny tolotra évasion alain zany dia 10,000 ariary ny vola alohany aminay. Dia ataonay maimaim-poana ny installation, omenay azy maimaim-poana ny kit. Dia ny volana décembre raha ohatra ka amin'ity volana décembre ity izy no manao an'ilay abonnement dia tsy mandoa izy amin'ity décembre ity fa ilay vola aloha io zany janvier vao kotinay. Dia araka ny hoe amidinay ilay décodeur izay tsy mampanofa décodeur fa rehefa amidinay amin'ny mpanjifa ilay izy dia efa amin'ny mpanjifa. Mikasika ireo vaovao avy any ivelany kosa indray iverina ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Cuba sy États-Unis fifandraisana izay tapaka tanteraka nandritra ny 12 taona mandeha ny dinika samihafa ankehitriny analana ny ankivy ara-toekarena ataon'ny Amerikanina amin'ny Cuba vonona ny analan'ny vato manakana na ny ady mangatsiaka eo amin'ny firenena rotontsy Cuba sy États-Unis nanomboka omaly tepika iray goavana novain'ny filoha Amerikanina Barack Obama teo amin'ny tantaran'ny fireneny. Fanadina raha antsika amin'ny France 24. Nanova ny tantara politika ny filoha Obama ny fihetsika maromaro niraisiny teo amin'ny raharaham-pirenena Amerikanina. Manoloana ny amaroan'ny antoko republikanina tafapetraka teo amin'ny antemerana nanomboka ny 4 novambra lasa teo. Voalohany ny fifanarahana amin'ny Chine ampiana ny entona maloto vokarin'ny orinasa izay isan'ny fototra manimba ny tontolo iainana. Ny fampanarahan-dalàna ny fampidiran'ireo mpifindra monina 5 tapitrisa ao États-Unis. Ary farany ny fifandraisany ara-diplomatika amin'ny Cuba taorian'ny rarana mpisaraka tanteraka amin'ny firenena rotota nanomboka tamin'ny taona 2007. Nisy ny ady mangatsiaka teo amin'ny filoha John Fitzgerald Kennedy sy Fidel Castro tamin'izany fotoana izany. Isany mankasitraka izao fihetsika izao ny mpitondra latino-américain toy ny filoha venezueliana Nicolas Maduro, ny filoha breziliana ary argentin, ireo firenena européana, ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ary ny pape François. Isan'ny fanirian'ny filoha amerikana Barack Obama ankehitriny iverenan'ny fiara-miasa ara-baritra sy ara-toekarena eo amin'ny Cuba sy États-Unis amin'ny fiafiaran'ny mandany amin'ny taona 2012. Ndeha kosa rovitina aminao ireo tepika nisongadina ato anatin'ny fampalam-baovao tamin'ity ariva ity ho tanterahana rahampitso eny amin'ny trano fivoriana iray sampirenena eny Ivato ny fionana ny tampon'ireo filoha-pirenena sy filoha-mpanjakana nifandimby teto amin'ny firenena sy ny filoha ankehitriny. Natao ambiletra n'olaniana teny amin'ny anteny meram-pirenena ny lalàna mahakasika ny haute cour de justice ary farany nokorotan'ny mpianatra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiara-miasan'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika sy ireo orinasa tokony hanome stage ho an'ny mpianatra manaraka ny rafitra LMD. Dia ny ihany koa no entina mamarina an'izao fampalalam-baovao izao isaonany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.
ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao Shampoing, Sardine Annie, Soka Vitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna nanolotra anao teo ny vaovao.